miarakantsika rehetra fanampin'izay teny tantely toy izay ihany no zavatra zaraiko le hoe misy fotoana masy teto zao tamin'ny ero resaka momba séduction talohan'izay voelona koa no resaka amin'le hoe tamin'ny fiangonana le nisy ny teny hoe resaka nampiasa carte-bancaire dia tsisy vola dia nahazo zany hoe zavatra tiako zaraina ahoana ny ahafantarantsika ny izy sy ny tsy izy izay mantsy tena zavatra ilay olona mahafantatra izay hoe ahoana ny ahafantarantsika izy sy ny tsy izy hitanareo satana izy ny baiboly a dia tahaka liona mitady izay arapana zany hoe ny liona zany raha mijerytsika fomba fiasan'ny liona rehefa hiazy izy dia matetika mitangorona izy aloha dia zay kelikely heriny azy ny sibleny voalohany dia indriana indrindrandrindra rehefa any Afrika any rehefa tsisy rano ohatr'izay koa fiasan'ny satana zany zany hoe mandinika atsika izy aloha dia ianao raha dia tsy ampy ny rano tenin'Andriamanitra tsy manana fahalalana tratry ianao rehefa kere zany rehefa désert rehefa resantsika hoe amin'iny ianao tolefika be dia tratry ianao baiboly ny teny fa ny devoly a serpent tamin'ny voalohany tamin'izy biby lava sy minarana dia nahavoafitaka ny efa fa amin'ny farany izy tsy serpent tsoa fa dragon izy ny baiboly dragon dia ny baiboly ny teny fa voafitaka daholo ny firenena rehetra fitaka zany tomaro baiboly ny teny fa amin'ny teny tomaro nao izy zany ianao tena izy zany hoe mariny tia mihitsy no izy mila kolaka izy zay koa mbola devoly koa zany aviliny ato ianao raha amin'ny elo farany zany hoe raha hitondra antsika ho any paradisa raha hitondra antsika any amin'ny elo ny devoly ny satana tsy teny amintsika mihitsy izy hoe afo be ny aty fa paradisa ny aty dia anao nefa mandeha makany fa tsy fantatrao izy fa tomarina any amin'ny elo nefa nefa rano dia misy satana ao baiboly ao miresaka izy misy fotoana izy ao resaka tamin'ny eva misy fotoana izy resaka tamin'ny Andriamanitra tamin'ny Job misy fotoana izy resaka tamin'ny Jesosy mitovy foana ny fiasan'ny satana tsy misy zava-baovao hoe tombany masoandro izy nytoritena zany hoe hitantsika mihitsy ny fomba fiasan'ny satana dia ahafantarantsika amin'izay rehefa avy eo manavaka hoe izao kay ny antsoina hoe filazantsara tsy izy ary kay izao ny antsoina hoe filazantsara izy dia izay ny tiako zaraina antsika dia amakitsika azy voalohany dia mamakytsika ny Ezekela 4:22 Ezekela 4:22 andininy faharoa Ezekela 4:22 andininy faharoa bakiko amin'ny anaran'i Jesosy ry zanak'olona manao vahira fahalelovana ny mpanjakany tily ka lazao aminy hoe izao nolazain'i Jehovah Tompo ry ilay mantanteraka rafitra tsara tarehy sady tonga marika sady feno fahendrena ny tsara tarehy tany edena san'Andriamanitra ianao vatsy rehetra sy ny eloelo no ombaninao ny karneliona ny topazy ny onyx ny chrysolite ny berila ny jaspa ny safira ny rubino ny esmeralda ary ny volamena ny famparenona tonga ny atonga tapaka ao sy sovinao dia atao aminao tamin'ny andro-namoronanao dia natao koa ilo zay aloha ny azavaiko kely zany hoe satana io fa endrika tamin'izany izy any mpanjakany tilo izy teto tany moa zany fa no partiany avaratra ny Jerosalem iny misy azy fa le satana zany endrika satana io hoe mpanjakany tilo izy hoe ry ilay matanteraka ny rafitra tsara tarehy sady tonga marika sady feno fahendrena ny tsara tarehy zany hoe satana zany tamin'ny namoronana anazy satria miteny izy eto hoe tamin'ny amboarina masodina ny tonga tapaka dia natao kory eo zany hoe foron'ny satana ho antsika rehetra zay tsy malala foron'Andriamanitra izy ary tsara izy satana zany aza mihitsy mieritreritra mihitsy hoe misy tandroka io tsisy tandroka io raha misy tandroka io tsy manatona anazy eo ny olona raha misy rano io tsy manatona anazy eo ny olona fa mampatahotra zany fa tsy zay zany hoe endrika tsara ny apparence beauté zay zany fisehoan'ny satana amintsika tsy magaky zany izy any amin'ny korotiana any fa izy koa dia mampiseho ny endriny tahaka ny endrika amin'ny mazava amin'izao efa anatin'izany hoe beauté apparence zany hoe fisehoany ivelany nareo le tenen'i Jesosy momba ny fariseho nareo izy ohatra mifasana fotsy zany hoe ny ivelany tsara be fa ny ao anatiny nefa maloto fahotana zay mantsy le apparence ary amin'izao tsika rehetra ao anatin'izany daholo ary isaky ny fitaka be mihitsy io satria
jerevana izao ohatra mizakazaka amin'izay fahatsarantare zay daholo indrindra zao ohatra ny vehivavy ary tsy vehivavy ihany fa ny lehilahy raha vao ngezangeza kely dia misy complexe kely manao régime kely l'apparence beauté lehilahy koa amin'izao raha vao kelikely dia mila manao bokobokona beauté azonareo izy dia ny fiangonana koa ohatr'izany efa tafiditra ny fiangonana zany satria ny fiangonana amin'izao dia mijoalajoala ao izy tsika tsofoka zany aloha ny Vatican any amin'ny fiangonana hita amin'ny masontsika l'apparence beauté tsara tarehy ao daholo ny resaka inona moa zany le haingohaingona trano rehetrarehetra reny mba hahafahanao mihitsy mahita anao zany tena tokoa Andriamanitra fa tsy ao Andriamanitra Jesosy Kristy tompo fanoatra amin'izay ho atsika rena zay manana sara ny Jesosy Kristy tompo tamin'ny Jesosy Kristy tompo tena tany tsy izany izy akitsika isa toko fahatelo amby dimampolo Jesosy teto tany teneniko fa Jesosy amin'izao sy ny tao anatin'ny Jesosy hafa fa ny apparence ny Jesosy teto tany tsy beauté tsy apparence ohatrany Isaia toko fahatelo amby dimampolo andininy fa roa akeko ny anaran'i Jesosy fa maniry teo anatrehany tahaka ny zanakazo madinika izy dia tahaka ny solofokazo amin'ny tany karakainy tsy nanana endrika na fahatsaratarehy izy ary raha nijery azy isika dia tsy misy hatsaratarehy aniritsika azy zany hoe Jesosy Kristy tompo tsy ohatran'ireny sary hitatsika ireny hoe manana maso mangamanga bogosy tsy haiko daholo izay eritreretra zao tsy izany fa tena hoe tahaka atsika senao io izy tamin'ny teto tsy nisy raha mijery an'i Jesosy zany zany tsy nisy naritsika zany ohatra tsy intéressant zany Jesosy raha niendrina tsy intéressant mihitsy fa ny ao anatiny ny herin'Andriamanitra atao satria manino satria ny olona voalaza ny Baiboly fa intéressé zany hoe raha te hisiton'olona ianao dia mila an'izay beauté zay rehefa nifidy mpanjaka Andriamanitra Davida nandeha hosorana Davida dia nalavany moa zokony lamatoa toy izy Samuel hoe hito mihitsy le mpanjaka toy izy Andriamanitra hoe aza mijery ny fitsanganana fa Andriamanitra izy mandinika ny fo fa tsy mivilana hitantsika zany ny tantaran'i Samuel zany mahatonga hoe Jesosy rehefa nisamborona tao tsara Getsemane satria be da be ny olona tsy mahalala an'i Jesosy marina fa raha Jesosy niavaka be hoe sady bokona be mahery be amin'ny pôzy mandeha soavaty zany mantsy misy ny endrasany ary ray no natonga ny Jesosy tsy mino Jesosy satria ho maso io zavatra le maherihery sy le zavatra le apparence ny tena tadiavin'ny olona ary zany koa ny zavatra tiantsika amin'izao maso ny apparence dia ny olona rehefa zay mety ny Jodasy feo fotsiny fantany hoe zao Jesosy zao fa tsy fantany loatra satria tsy niavaka mihitsy Jesosy dia inona ny famantarana izy vao fa ataoko biso izy zay zany ny siny satria Jodasy reny manana azy fa efa fakasatra azy ary tena grave be mihitsy le izy satria tena hoe zay le resaka beauté sy apparence zay ary ny fiainantsika andavanandro fiangonana anatin'izany amin'izao hitanareo ohatra hoe mena rano ny biby lava zany ohatra ray zay miainantsika amin'izao fotoana izao zany biby lava zany miototra ny tonga dia miraikitra ny vatana biby rehetrarehetra manana folo io raha zany hoe manana volo na omby io ara hitanao fa rehefa jerenao akaiky misy volo izy dia jerefa ny pozitika amin'izao manara-batana taminarana mihitsy juste accord body asio le body asio le extérieur tiatsika zany satana no mivadika zany nefa tsy fantatsika ny ahafantaranareo zany ahoana fiara satana raha manindrarindra ny ivelany le izy satana zay raha misy satria hitanareo niento dia miasa ny fanemenao izy Andriamanitra zay mahatonga Jesosy hoe naniry takana zanakazo izy farany ambany zany hoe rehefa tena tsika le milefitra le tena le farany le ambany farany tsy hita mihitsy ny tsika tsisy apparence ataotsika iny Jesosy ny tena miasa iny Andriamanitra ny tena miasa fa raha irere be anao ibebe anao anana fahatsarana be anao inona fitakana satana rehefa zao teo Andriamanitra izy teo voalohany raha toizatsika le izy izay tena fa tena 28 Ezekiel toko fa 28 Ezekiel
eo andiny fafitony folo dia manao hoe niavinavina ny fonao no ny atsara tarenao ary masimba fitoerany fahendrinao amin'ny famirapirantanao dia ny amin'ny toko voalohany izy miteny hoe mba andriamanitra koa aho izy izy satria niavinavina ny fonao ka hoy ianao mba andriamanitra koa aho ary eto amin'ny anankiray fipetran'andriamanitra no hipetrahako zany hoe rehefa tsara Satana tsara be izy teo lohany amin'izay zay mantsy izy misy tara dia mila izay voalohany Jesosy miteny mihitsy hoe izay teo voalohany ao farany aloha hitanao le faniohatra be raha teo voalohany ianao mietrety eny aloha ambany zay hoe teny eko dia milasan'ny fahalemena raha teo tompo ianao aoka aloha mpanompo ohatran'i Jesosy Kristy tompo fa zay manandra-tena ny ahery zany hoe Satana nanandra-tena teo Andriamanitra izy ary zay nafafiny tamin'ny Eva rehefa avy eo baketsika Genesis toko fa telo zany hoe le fitaka nataony Eva tamin'ny sy fitaka nataony Satana tamin'ny Eva dia fitaka nanjony tenany ihany fitaka efa talohan'izao tontolo izao vakiko Genesis toko fahatelo dia eo amin'ny andiny fahefatra izy miteny hoe ary hoy raha menarana tamin'ny vehivavy tsy ho fatsy akory ianareo fa fantatr'Andriamanitra fa amin'ny andro inananareo azy dia hiratra amin'ny masonareo ho tahaka an'Andriamanitra ahalala ny tsara sy ny ratsy hitanareo ho tahaka an'Andriamanitra tsara zany tahaka an'Andriamanitra zay le hoe teny tiantsika zany mahay zavatra ohatr'izay hoe teny mahafinaritra hoe ianao voalohany ianao mandresy ianao ilama ianao lasa hiadana be anam-bola be zay le teny tsara zay le fitaka nataony Satana ary maninona moa tany amin'ny Eva izy ary zay koa tsika zany mandika dia vehivavy be da be ary tsy eto rehefa naizanaiza dia vehivavy be da be mihitsy hitanareo i Adamo namboarin'Andriamanitra voalohany zay ny Baiboly zany hoe natao loha izy natao hitata tahaka ny Kristy sy fiangonana ho izy Kristy loha tête zany hoe lehilahy aza saina mandeha loha fa vehivavy dia zao namboarina nivoaka avy tao anatiny Adamo izy zany hoe tsika zao ohatra mahita hoe filoham-pirenena zao mitata fa ny eo ambadiky ny fanjakana ny eo ampony fanjakana minisa sy gouvernement tsy hitatsika nefa zay le tena manisany hoe mampijoro ny fanjakana tohatrizay koa ny vehivavy nataon'Andriamanitra amin'izay hoe ao anatin'izay zany hoe fonction izy amin'ny fo ao anaty zany hoe mora sentimental tia teny malemy tia teny mahery tia teny sambatsambatra ary zay raha tsika rehetra lehilahy anatin'izany ohatra hoe rehefa taloha tamin'izany nanabara vehivavy dia mila teny tsara izy Satana nanao an'izany voalohany teny mahafinaritra teny mandroa dia voafitaka efa satria ny fo nandeha aloha mifameno izy mofo ray ihany izy roa zany hoe ny lahy sy ny vavy mifameno ny saina sy ny fo mandeha zay hoe raha mino Jesosy amin'ny fonao sy ny vavanao zany hoe vava tsy mandeha ho azy fa sy tonga saina mihitsy hoe marina le izy mifameno zany fa tsy mandeha rery zay ma tonga amin'ny vehivavy ohatra hoe zavatra kely efa telopolo taona tany adidiny foany satria fo foany azy mandeha mora taona mila mitandrina rehefa mihaino teny ohatr'izany Eva teny tsara teny mahafinaritra dina amin'izay ny zava-misy mihetsiketsika daholo amin'izay filany rehetrarehetra mihaino izy aloha da avy eo amin'izay mijery aliazo izy izy dinanina amin'izay mandray izy dinanina amin'izay mihinana izy dia izay ny antsoina hoe mofo zay ny antsoina hoe filany zany hoe ny masonao io ny tsofonao io ny olonao io mety namofona ny voankazo hoe manitra be izy zany ny vavanao manandrana io ny tananao mandray io zay ny antsoina hoe nofo zay ny antsoina hoe filana dia izay ny fitaovana tena hoe ampiasany Satana raha miantoko tena ao zao toreko aminao hoe ianao hiada nahazo tatotata raha zavatra be da be voakezanao maniry zany ianao zany hoe velona ny filanao ary zay mahadiso ny fampianarana be da be amin'izao mitory an'izay apetsipetsika ny filany nofonao ny filazantsara tena izy dia mamono ny filany nofonao Satana zany hoe zany fiasana dia fantatsika zany raha zavatra mahafinaritra ny sofina mandambonano ny tenin'Andriamanitra io tsy mahafinaritra tsy tiany nofontsika halany foana izy Jesosy Kristy to d'origine tsika tsy tian'Andriamanitra
d'originetsika tsy tia mieno teny famarina ary raha itentsika tsy maintsy aravintsika aloha tsy maintsy marafy fo satria manino mandratra ny tenin'Andriamanitra zay nefa nytenena teo hoe kalota epé manindrona manasara zaho ohatra zany taloha vao mieno satria zaho tao anatin'ny filana maro tonga dia tsy azoko mieno matsiaro voasibile foana fa rehefa nikeko le izy amin'ny foana dia nanafaka anahy le izy taloha ten'Andriamanitra io tsy maintsy zay tsy maintsy mikapoka aminao io tsy maintsy tia nofonao io tsy hanafy safonao mihitsy io sarotra zany teny zany izy fa amin'ny teny frantsay hoe dur mafy rehefa nitory jesosy hoe zany mofinaina zany tena sakafo miala daholo ny olona satria jiosy tsy mihinana hoe ratsy mihinana mofo zany tamin'izany dia bi ohatrany hoe choquebi zany ohatrany hoe kivy izy zany voratra ny fony tamin'izay zay ny antsoina hoe tamin'ny voalohany fitaka nataon'ny satana dia efa miverina zany amin'izao tsy voazaha zao no zany hoe tsy méthode tsika amin'izao zany fa méthode efa taloha ary fatana ihany reo rehetra raha mijery zao tsika amin'izao ohatra zao tolonika any izy ohatra hoe za mijery an'ireny ihany mba ahafahako koa maka lesona mba ahafahako koa mampitana sy mampianatra anazy aminareo nany hoe mijery tsy tona mijery ny chaîne izy atao mijery chaîne ianao amin'ny télé apparence fond chaîne fantatrareo fond rehefa mitovy tena izy amin'ny télé trano tsara be fiara seza tsara be zay le apparence dia mitsiketsika filany dia ny olona rehetrarehetra ohatra dia mila fanazavantsika amin'izao ny antory tena rehefa nde zay zao mihitsy ny teneny hoe raha tsy nanakanonao izy ty fivavahany tya ndotsika ihany eto tsy pastera no nitory amin'izany areto Madagasikara reto tany hoe ary anisan'ny fiangonana lehibe zany mandeha tamin'ny télé zay tanao le filany nofo mikibon'ny Andriamanitra izy izy ka tsika kely zay any Romanina toko fa 5:10 Romanina dia Romanina toko fa 5:10 ay toko fa 9:10 azafady 9:9 Romanina toko fa 5:10 vakiko amin'ara Jesosy fa izy ireny tsy mba mpanompono Kristy tompontsika fa nikibony ihany ary teny malefaka sady tsara lahatra no amin'ny tany fony tsy ary saina zay le kibo mila mihinana ny voankazo io nao eva kibo aloha ten'Andriamanitra miteny hoe aza hohaniny zany aza raharaeny zany hohano aloha dia teny tsara teny lamina sady tsara lahatra zany hoe mipetrapetraka tsara le teny ohatry zany mihitsy e mipetrapetraka tsara ny teny amin'izao hoe hoentanao maresy lahatra le antonana anao fanomana tarak' zany rehefa nesaka tamin'ny Andriamanitra satana dio izy hoe no tsy filanjavana vao izy na tena hijobanao fantatry satana zany fa nolombelo io titeny intéressé zany hoe zava-dehibe amintsika dia nitsika ihany nofo le mbola miteneko teo le zavatra rehetrarehetra teo dia omeny satanatsika zany amin'izao misy hoe soraty eto ny zavatra tianao fa ho avy aminao fa hoentiko ambavaka fantatrao akory ny ara-panahy olona ny fahotany olona tsy afaka zany ny zava-misy zany zay hoe intéressé dia dikan'izay satana no mbadika amin'io raha voatr'izay ny fivavahana zany hoe manome anao zavatra ilany nofonao satana zay fanampin'izany any ny faharoan'izay dia izy hoe miain'olona io tiambe io izy aina solo ny aina raha mamaky ny job sika dia antsika zay ny zavatra rehetra ao izy dia atakalolona ny aina ary hitantsika zany ny fahasalamana zay le fahasoavana zay le mila miderany tompo foana tsika satria tananao mahazava-dehibe fahasalamana rehefa tsy anananao vidinao volo zao hoe anao salama dia tsy fantatrao ny vidiny fa mararika eny dikanao fa kay raha hetsika eny aretina tsay aretina kalimao any aretim-po ohatra kay ve 5 sy 2 arivo ny aretina andoha ohatra kay concert kay tena tsisy vidiny mihitsy efa nanany atapitrisany azy zao dia tena mbola zay le saorana ny tompo manome fahasalamana zavatra-be zany eny zavatra iainantsika fahasoavana Andriamanitra fa tsy fantatsika le izy fa rehefa ao anatintsika zay vao fantatsika ay kay ohatra zany fa lafo vidy ty fahasalamana be jerenao zao jerenareo masoandro ary vafiry masoandro 20 ora tiasiaritra kely tsisy délestage ie zay mihitsy
mandefa jiro ianao a adiny 3 adiny 4 isakariva adiny 3 adiny 4 jiro mitsolopolopokely 60 aty a amin'ny farany vola anao mandio kay ve dimanjato sy haiko enina arivo sy ray alina ny jiro tao anatin'ny adiny 3 tao anatin'izay fahasoavana daholo zany ny Jesosy etsy ohatrà koa fahafahany hoe nao afaka mandehandeha malalaka fa jereo ny olona mikiana fa mandoha vola izy mba afahany mandehandeha malalaka eda be zany fahasavan'Andriamanitra zay tsy takatra sy atsika hoe tsy iza sy atsiarika fotsiny dia makely amin'ny teo zany hoe Jesosy miteny hoe zay mahafoy ny ainy no ny amiko no azo azy fa zay hamonjy ny ainy amin'izao fiainana zao kosa ny havery azy. Dia Jesosy tenena amin'izany dia zao raha ny ainao zany hoe mofonao io vonjenao ohatra teneniko teo ohatra hoe sakafo ohatra ianao tsy hoe ratsy akory hoe misakafo ohatra hoe maniry zavatra mihitsy ianao mofonao tia mavokisana be zay hoe mamonjy ny ainy tsy manana ianao dia mezaka misy fotoana ianao mety hangalatra mihitsy mety fetsifetsy mihitsy ianao misy vola kely aminao dia somary angalanao mafana mamoko ny tenanao mamoko ny tokantranonao vonjenao ny ainao dia ny fahavelezana io fa mila maty daholo zany rehetra zany ao amin'ny Jesosy Kristy zay vao mahazo ny fiainana anak'izay. Ny Satana zany manome antsika fiainana eo paracetamol fitsabona maimaiky eo fa ny farany elo Andriamanitra manome antsika fiainana mandrakizay fa misy tsy vidim-bola fa misy sakrifisy dia ny fiainanao ny fonao filanao rehetrarehetra zany mila ringy anatao jereo opposé fanohatra mihitsy le izy fa teoriana rehefa nakany Satana nakafanany Jesosy Satana dia ilay natao ay avadio izy voato eo ataovy mofo rehefa nohony Jesosy Kristy koa izy Jesosy tsy mofo ihany dia olona fa niteny rehetra loko ny vavan'Andriamanitra zany hoe amin'ny Satana dia mila kibo aloha mila sakafo aloha ho antsika rehetra zay tsy manana asa avieto mena asa ho antsika rehetra zay marary avieto tsy hoe ratsy akory zany tsara zany fo izy Andriamanitra tatsao aloha fanjakany sy ny famarina dia ho anampinareo zany rehetrarehetra ianao raha tonga eto a mety manana ny olana problème na zavatra be da be tsy afaka amintsika fa Paul miteny mihitsy hoe ny Jiosy mitady famantarana Jetilisa mitady fahaingena fa zay kosa mitory amin'ny Jesosy Kristy tompo vombona sy zany hoe misy zavatra tadiavin'olona fa tsy nomeny Paoly azy ianao mety mitady famonjena mety mitady zay teneko zay hoe resaka asa ohatr'izany fa Jesosy nomenanao fa zay ihany ny vahaolana teneniko anareo zay ihany ny vahaolana zavatra menako zany tao anatin'ny tsy fisina asa raha taona mahery tamin'ireny krizy fa saorana ny tompo fa Jesosy no voalohany indrindra fa hotana sy Jesosy mila réglé fa misy fotoanany amin'izay samy tompo efa nazavaina antsika teo resaka vo transformation tsikelikely dia mila fikitra foana dia mandeha fa mifanohitra be le izy inona moa ny vato dia voalaza amin'ny Baiboly fa isika mivato velona tragnon'Andriamanitra zany hoe amin'ny Satana zany dia tsy inona akory fa zao hoanitra isika kristiana zay le misy taona misy fijona vavolombelona pravavy taty makany amin'le paster aho izy dia zao za foana mandoa za foana ny voakaikitra ianao zany anemika ny toko fadiny izy miteny zany ireo izay mpitory fiadana nefa manaikitra amin'ny nifiny taminany sandoka miteneniny an'io zany hoe Satana tsy miraranao izy fa hoaniny ianao tsy fantatrao zany be da be ny fotoananao very lany ny fotoananao makany ianao latsinainy ajereo zao ny amin'ny teny tonga avy amin'ny 10 amin'ny 7 amin'ny eny fidira rehefa anatin'ny ray andro anaky 5 ngano ao foana ianao lany daholo ny zavatra rehetrarehetra lany ny vola lany ny fotoana Satana zany fiasa nafantarantsika anazy koa zany zay rehefa aveo izy nitonga Jesosy nakeny amin'ny tempolo menjera izy ianao fa zay aza miandra mihitsy zany tsika hoe i Satana amitaka atsika amin'ny tenina divolona amina tenina zavatra fanohitra amin'Andriamanitra tsy izay tenin'Andriamanitra Satana amitaka atsika amin'Andriamanitra Baiboly foana mety fivavahana foana zany ampiasaina fa tsy zava-baovao mihitsy fa raha vao tsy miorina tsara raha vao tsy malala indrindra malala amin'ny tenin'Andriamanitra malala Jesosy Kristy tompo anao vao manana fahamasina to dia mahay mitisely mihitsy fantatsika le izy dia Satana menjera ianao fa hoy izy izy nandidiny anjely aminy ao dia tsy ho tafotoana mitodotro ainareo ny fitaka be amin'izay io izany Jesosy hoe aza maka fananjiovo Andriamanitra ao
any Deutéronome any rehefa nafatafatra Mosesy io izy Mosesy hoe tandre misoaka fananjovan'Andriamanitra hoe tamin'ny tendrombotra rehefa tamin'ny tenenanareo hoe etontsika ve Andriamanitra zany hoe zay ny fakapana anakafanan'Andriamanitra le test an'Andriamanitra preuve raha nilatsaka teo Jesosy latsaka teo satria amin'izao moa tsy manetsika an'Andriamanitra hoe baiko an'Andriamanitra zay zany baikotsika Andriamanitra amin'ny filantsika filan'ofitsika mitanjona natongavan'i Jesosy eto tany dia ny afataratsika an'Andriamanitra no voalohany indrindra raha nisaoty teo Jesosy da ataontsika misy anjely ara teo dia izy mijozy satria misy jiosy be da be mifantatra 90 metatra ny avy ny tempolo io ay ty tokoa le misy dia raha teny aminao hoe teny te Jesosy tiakonareo fa nilatsaka teo dia ahoana dia izy dizy tena tianareo fa nilatsaka teo tsy pofitiavana zany hoe ny fahagagana tsy afataratsika an'Andriamanitra mihitsy fa resaka fahagagana moaty zany tsisy famonjena vita tsisy afataratsika an'Andriamanitra fa resaka hafaliany fo hafaliany masy fotsiny ny fahotan-jiosy tao ihany ny fahotantsika rehetra tao ihany fa ny fotsika mahery be le mesianay tsy fantatsika ny alahany fitiavan'Andriamanitra hiditra amin'izay moa tsika hoe laha ny azy fizany zay ny antony amon'i Jesosy teny hoe sakrifisy dia ny fahatelo fantatsika dia hoe Satana proposian'i Jesosy n'izao tontolo izao raha misy zany fivavahana proposianao izao tontolo izao miala tao ary zany nefa fivavahana izao tontolo izao sainy zavatra ny ambony izy any amin'ny toeran'i Kristy fa tsy ny zavatra ny tany amin'izao be da be la zavatra ny tany dia mitovy foana ao le izy zavatra efa natao tamin'ny evo zany nietsika amin'ny maso nietsika ny sofona nietsika daholo ny filana rehetrarehetra ny eto tany fiadana ny eto tany mba ho tamana ho raikitra eto amin'ity tany ity tany tena zany hoe efa hipotika efa tenenina aminareo foana zany tsisy ninona mihitsy oringa ny vakinao reo ny apokalypsy dia andositra amin'ny tavan'i Jehovah io izy tsy hitaitsona rehefa misy lanitra vaovao sika izy manantena lanitra vaovao sy tany vaovao zay njakany fahamarinana ito ho potika ito ho ravy ringany ary amin'ny afo nanaovan'Andriamanitra azy raha maky mipetekitsy dorana zany tranonao tsara be dorana fiara tsara be dorana miakano tsara be dorana daholo efa tonga fotoana fa misy akanjo zay tsy mety levona tsy mety ringana zay fotsy be gratuit zay maritra mandrakizay amen antiky zany hoe tsaratsika amin'ny zavatra ny lanitra aloha nofy eto tany mena eto io fa raha tsy maty amin'ny nofy ianao tsy hitanao zay anaovana an'io fa mitarika anao mitsiry fa mila maty aloha anao mizavatra eto zany dia manana fiara ianao dia ampiasainao tsiro sasany ny fiara fotsiny ataovy kikakely io fiara io satria ihany nanaovany fo arena anazy io tonga dia satria manino misaina amin'ny zavatra ny tany izy fa nitsika ny lanitra na voakasika io na inona ny trano sy miana dia lamina foana ianao satria fonao any an-danitra iny tsisy miaro ino ary ny tena izy Paul rehefa nitory ito zay tsy malala zavatra voalohany niraisiko zavatra voalohany indrindra izy dia zao Kristy maty araka ny soratra masina Korintena voalohany toko fahatelo amby folo ary na zay izy izy navareo dia zany nitorinay any amin'ny Korintena voalohany toko faharoa izy mbola mitenyzay ihany dia miteneko teo Jiosy mitady famantarana ny Jetrisa mitady fahendrena fa zay kosa mitory Jesosy Kristy koa vakitsika kely Korintena toko faharoa zay zany hoe fanohatra be tany teneko teo tsy mahita an Jesosy zany ianao tany Jesosy hoe ihany hitanareo misy tany Afrika tany misy délivrance natao dia nareo nianaran'le divoly Jesosy nianaran'le divoly efa noasa nareo zany ary tsy vaovao zany fa Paul mihitsy mitenena raha zay na olokafa mitory Jesosy hafa ozy izy zany hoe misy Jesosy toerenanao foana Jesosy nefa tsy izy io misy an'ireny sataniko reny teny zany hoe misy Jesosy hafa mihitsy ozy izy any fiangolana eto zao tontolo izao le izy zay mivavaka amin'ny kristianina fa mila mitandrina be tsika Korintena toko faharoa azafady andininy faharoa amin'ny anarana Jesosy fa ninitsy nahafantatra zavatra hafa teo aminareo fa tsy Jesosy Kristy indrindra fa izy voaombo amin'ny hazo fijaliana
dia raha vakitsika ny Korintena toko 10:12 faharaiky ambin'ny folo Korintena voalohany toko 10:12 faharaiky ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Koa na izaho izy na zareo dia arak'izany ny fotoanay arak'izany koa ny nonareo. Dia rehefa mamaky an'io toko voalohany dia miteny izay Jesosy no mitany azy fijaliana Jesosy. Zany hoe zay ny tena filazantsara. Jesosy no mbola tamin'izay. Fantatsika ihany ilay izy tenenantsika foana tentsika Jesosy fa vitsy ny tena mahalala ny alaliny tsy hoe azy fijaliana. Fa raha tsy fantatsika ny alaliny azy fijaliana, bika ny azy fijaliana, tsy miolona tsara sika ary tsy mahalala ny tena hoe Andriamanitra. Andriamanitra tsy fantatsika mihitsy raha tsy mahafantatra ny dikany dia anazavana an'izay fa nisy taona zavana zany tety fa mahasoatsika ny tena velomberona ozy izy ny Baiboly. Hoe croix voalohany indrindra matoa misy ny azy zay dia ho anankiroa ho an'ny Andriamanitra voalohany indrindra dia eo atsika. Izy nanao famonjena ho anazy izy fa tsy nahita mpanao famonjena izy tsy nahita mpamozy dia nanao famonjena ho an'ny tenany. Andriamanitra matetika ny zavatra famonjena dia fitiavana anta fitiavana loatra Andriamanitra ka manao foana ny olona satria dia n'Andriamanitra hoe tsy handefa nany amin'ny elo zany izy fa nga izy tsy fitiavana zavy adodorana any amin'ny elo dia fitiavana izy. Ny ray foana ny hitatsika amin'Andriamanitra ny fitiavana fa tsy izay rery Andriamanitra ary mifamehany mihitsy io. Ao ny fitsarana, ao ny famasinana, ao ny famarinana. Zany hoe tambatra ireo rehetrarehetra ireo dia teo amin'ny azo fijaliana iny natanteran'Andriamanitra azy. Andriamanitra voalaza mihitsy amin'ny famarinan'Andriamanitra Romanina toko 4 dia araka ny marina. Zany Andriamanitra zany tsy manao kolikoly. Rehefa manoty ianao dia misy ny sazan'izay ohatra reto amintsika zay ny tsy hoe fitsarana sy ny famarinana. Tsy maintsy saziana ianao ary mitambatra mihitsy ireo fa tsy hoe mandeha rehetra. Ny fitsarana sy ny famarinana dia miaraka. Mangalatra misontra, mijangajanga misontra amin'Andriamanitra ary izy masina zay ny masina tsy hisy loto, mizapary, mitokana. Raha maka ny salantsika dia mbola mitokana Andriamanitra ao anatin'ny raha anamatevina izy izy. Tokana mihitsy izy eo ampovoany dia mbola misy serafina. Tokana be izy zany tsy tia maloto. Dia mitambatra rehetrarehetra io. Ka raha ny lalàna raha ny fitsarana sy ny famarinana dia voalaza ny Baiboly fa samy efa nanota avokoa sika rehetra. Hatramin'ny Papa John Paul, Papa nanota avokoa sika rehetra tsy manana voninahitran'Andriamanitra. Zany hoe raha ataony lalàna Andriamanitra dia tsara dia inona sazitsika fahafatesana ny tambony io. Voatendra ny olona no faty dia mpandeha vitsy dia misy fitsarana. Tadio fa raha ho fatsika hita miarimiarina atrehan'ny fitsaran'Andriamanitra. Isy ny fitsarana. Ianao voateraka mandrapahafatitsika eto amin'ity tantia velarina ny boky izy ny Baiboly. Hita eo daholo. Ka amin'Andriamanitra marina zany sy ny tsara zany izy dia tsy afaka miteny hoe tiako be anao fa ho any an-danitra tsy Andriamanitra. Tsy manao kolikoly izy. Tsisy vola alohanao io aza atao any an-danitra ihany. Non. Zay ny tsy hoe famarina eto amintsika ny afaka manao an'izany. Ary zay ny fitsarana eto mila fitsarana efa corrompu mialatsiny. Fa any an-danitra tsisy azonao ialana. Andriamanitra marina tsy maintsy mitsara. Nanao fanoharana Jesosy Kristy tompo momba ny antsoina hoe nisy olona izy nananatrosa tamin'ny mpanompony talenta ray alina izy zay raha tsy diso. Fa ny talenta ray alina io nisy olona menao évaluation tsotsotra ny 3 milliards d'euros any amin'izao. 3 milliards d'euros zany tsy voarefitsika mahavilina Madagasikara ray manontolo anatin'ny tsy hainy filotaona zany hoe ambony. Reo natsia Andriamanitra zany raha nivesatry ny fahotantsika dia tsisy vidiny, tsy vola mihitsy. Tsy vola tsaraina izy ny vidianana antsika. Ambony be mahiasonao mandritry mandrakizay tsy voavidinao io. Dia tretona zany mivesatry ny fahotantsika dia raha ny sazy zany satria ny fitsarana araka ny teneniko antsika teo fitsarana dia misy ny antsoina hoe tanora rehefa avy eo. Misy ny antsoina hoe tsy efa rehefa avy eo. Dia misy koa ilay toerana anankiray hoe toerana anankiray izay tsisy mivoninahitra loatra dia ngera. Zay voalohany indrindra aloha any Satana fa Jesosy ny teny izany mandehanina ireo mpanao Amerika izy ho any amin'ny fahalemretafo izay namboarina ho any anjely sy ny divoly sy ny anjely zany. Zany hoe misy an'izay zany rehefa avy eo misy any toerana ary ao fantatsika fa Andriamanitra tsy mandefatsika mivelively fa matoa tonga any olona anankiray dia ny amin'ny tenan'izay. Zay koa mila fantatsika. Zany ny fotoana saina tamin'izany mbola sy taontsika zaho rehefa tonga any mena mikikika be fa Andriamanitra rehefa bevitiana tamin'izany fa sorana tompona namazay. Tany aloha tany nandalo tao tsaiko zay. Efa misy mitolo mihevitra ohatr'izany. Za mbola tiako loatra le amin'izao tontolo izao, tiako loatra le filan, tsy tia pialan.
Dia fantatra satria raha iloka eo ilay tena Andriamanitra ilay misy mampatorona any amin'ny elo aza kikika be eo ary fa tonga avy fa sorona ihany izy hoe dia naiky anao dora matetika mantsy zay nefa dia sevitra antsika Andriamanitra tiantsika dia tsy mandoro antsika amin'ny elo raha antsika zany mivona amin'ny azo fijalian'Andriamanitra dia tsy ahita mihitsy ny fitiavan'Andriamanitra fa ny fitiavan'Andriamanitra misy versi anankitelo be eo Jesosy daholo teneniny Andriamanitra tiantsika fa fony mbola mpanotsika dia maty motantsika Kristy izao tena fitiavana tsy fitiavantsika n'Andriamanitra fa nitiavana tsika matsy ndray entony be tsika ny tian'Andriamanitra non izy ny tiantsika fony mbola mpanotsika dia maty amonjy Kristy hainareo hoe zany hainareo zany hoe misy olona mataony olona biso ve teto tany hatry misy ny tany ohatra zao menabila tara diso tena tikobera menabila fa moa zany fa tsy misy nanao an'izany Andriamanitra rery nanao an'izany indray mpandeha ary tsisy nanontsony ho an'ny olona biso tadio zay ten'izay mifamonjena ho an'ny olona biso fa tsy ho an'ny olona marina amin'izao tsika mantsy amin'ny marinina mpandresena ohatr'izany fa tsy atenenina mihitsy hoe tsika neka diso tsika ne tsy ahita mihitsy tsika zany tsy hoe Jesosy Kristy tompo raha tsy fantatsika zay hoe ho an'ny olona biso tsika zay biso mandrakariva teo anatrehan'ilay olitra lehibe zay tsy maintsy misy andoha azy dia zay natonga an'i Jesosy nombola tamin'ny azo fijaliana zay ny antsoina hoe fitiavana dia sakrifisy tadio fa nisan'ny natonga an'Andriamanitra nanamarina ny Abrahama dia sakrifie ny Isaka 5 taona izy nitady zazy 5 taona miaritra foana na dia efa somary mivilivily any aza ny fotoana satria nitady moyen hafa tamin'ny alalan'ny Agary rehefa tonga amin'izay zana dia variana teo tiany be satria zanaky ny fantera lahatokana hitan'Andriamanitra zay dia izy aloha izy aloha dia izy tena hoe tiananary izy any tiany lasa Isaka dia tena nitanterany Abrahama izy ny fitiavana dia sakrifisy tsy misy fitiavana noho izao izy dia mamolotra ny aina amonjy ny sakaizana donc zany ny fitiavan'Andriamanitra tsy hoe namorona ny elo hoe tsy alefana any ianao fa sodomay tsy izay raha vao zay dia biso fitiavan'Andriamanitra koa zany tsy hoe zany mijaly loatra fa tsisy fitahiana mihitsy raha vao zay koa ianao dia biso fa raha hijery fitiavan'Andriamanitra ianao dia namonorany tena teo amin'ny azo fijaliana zay ihany mijaly anie Jesosy zay moa so dia tsy fantatsika zany Getsemane niezaka mihitsy Jesosy hitsoka amin'ny Getsemane efa fantany raha ianao andeha ho faty zany ianao normaly tsika tsy mahafantatra anao avy fa Jesosy efa fantany daholo le izy zao zany zavatra misy zao hitsoka zany ny mpianatra kapohana rorana any amin'ny Salamana izy miteny hoe mitavaka tsy nafeniko tamin'ny kapoka sy roa nataoko mafy mihitsy ozy izy mitavaka zany tena vonona no tompo mijaly Jesosy sao dia tsy fantatsika zay hoe mafy anie nanjoany Jesosy ary teo Satana satria nanome malalaka mihitsy ny tompo teo Satana mikapoka azy faran'izay ma so farany zavatra ny andasan'ny Satana zavatra tiany Satana zany mikapoka an'Andriamanitra zany teo amin'ny fotoana io nazahoany azy mipotika tanteraka mihitsy mivatany ray manontolo itefa hitantsika tamin'ny film mety film fa mbola pire amin'ny jaly Jesosy Kristy to zay le hoe mafy be zany no tena hoe vidiny fahotantsika ambony be tsy voavidinao vola io ary zay natsony hoe filazantsara raha imonao zay dia ho afaka ianao satria zay aloha ny tadiavan'Andriamanitra mino Jesosy Kristy tompo voaomby tamin'ny azo fijaliana dia mirany Jesosy iny manadio atsika dia amarinina manam-pony dia tonga any an-danitsy zay zany hoe Jesosy zay ho an'Andriamanitra zany azo fijaliana voalohany dia faharoa manarakaraka an'izay ho atsika zao ny azo fijaliana ozy izy voaomby tamin'ny azo fijaliana ozy izy Paul novoko ny fmaky voaomby teo zany hoe le niteneniko anao tao le sitraponao teo le filanao rehetrarehetra reny zany mila ombona ny azo fijaliana mila vonono raha ilonao zay satria zay mihitsy le izy rehefa mandray ny Jesosy ianao dia maty zany za zao taloha tena taloha tany zany tambola tao anatin'ny eny tanora ihany moa zao fa taloha tany
tia mpanara-damody zay azanareo tena manara-damody mihitsy zany tiako le izy makany ampozainay ao aminy tonga dia mode manaraka teknôlôjia ny akanjo ino matsara daholo kararo dia tsiriritra dia misakrifisy ery ah ividianako zavatra ohatry zany aholy filana zareo le apparence areo nofotsika tiandreny fa sorana ny tompo fa nombolikany fijaliana tsy hoe raha manana moyen anao fidianao zavatra tsara tsy manino fa misy ma tena lasa filana mihitsy le izy dia tena dia moyen fa tsisy mifampindrapindra anao tsy fantatro daholo tsy ohatry zany fa tena maty tena tsy mampanino anao na manana tsy manana miolona amin'ny zavatra mety tompo tanao rehefa ny jesosy anao maty jaty tena raha terenaloha zany titoka be fa zaraiko teo zay izy to fa tena tsy laingy zany mavita 7 semaine misy to mitondra tavoangy tamin'izany monko loha mba malaza le maitso regny ataoko ato postcard mihitsy dia mezany zalata am'izay sotro mihitsy satria mahafinarina rehefa misotro aho zany tsikitsiky be sy be resaka be tiako le izy tena tiako mitelodrora raha vao misy amin'ny télé mihinana whisky telodrora zany efa filako mihitsy ny sary zay hitako dia ny sary tamin'izany mbola sotro dia binabina le tare le maso mavomavo raha vao tarafy masoandro reny dia mamikely fa rehefa taon'i jesosy tsokanareo mahagaga mitompo zay mantsy izy voaombo tamin'ny fijaliana tena tsy mihetsika tsony mihetsiketsika eo amin'ny voalohany ary zay le mafy be satria nofonao eo ihany dia eo ianao le miady fa za miemotra fa zany lalana diaviko zany nieritreritra tena hoe kristianina nandrain jesosy hoe ombonana fijaliana fanatanterana anazy le dia am'izay amin'ny voalohany fa rehefa aveo lasa automatique aminao le izy dia afaka ianao tena afaka ianao afaka ary zay rehefa olona ao anatin'izany tsika rehefa voaombo tanteraka am'izay dia miadana am'izay misy fiadanam-pomeny jesosy zay isan'andrianandro tena malala olona ianao tena n'andriamanitra ianao miprojenao zao zavatra tiako atao jesosy fa asanao raha tanteraka tsy hoe rehefa tsy tanteraka le izy dia tezitra be anao fa raha vao zany ataonao dia zanak'Israely anao satria mbola milofo mbola Ezipta mbola trondro ny tongolo zany dolo tsy rehedrareo zavatra mitadiana mieritreritra be izy ilany mavetivety le miaraka amin'ny tompo milamy io arakaraka ny fotoana fa raha mafimafy io anao mbola ifikitra amin'ny zavatra ny tany milofo ela be ary velondarina rehefa aveo satria voageja ny teny izy ny baiboly fanahina azo fiainana zao dia lasa tery voageja ny teny dia zay no antsoina hoe filazantsara raha fitianina mbakovanga ny anankiray ny tory fiainana tsisy azo fijaliana tsisy fahafatesa tsisy sakrifisy jesosy tompo ka tonga dia omenanao fotsiny fiainana fitahiana fiadanana ny apparence ny endriky ivelany ny anankiray ny tory fiainana mandrakizay fa mila mihetra mila fibebana mila miala amin'ny ratsy zay hoe le famonona tena amin'ny azo fijaliana sarotra be amintsika ne zany hoe ratsy zany atao diso zany zay ne isan'ny fanontania damaseny le tenena hoe ino zao taona zao izy andriamanitra dia tsy zaka fa evy io ino zao taona zao hoe tsy zaka fa nomena rano io zany hoe anatin'ny fotsika mihitsy zay le hoe tsy diso aho ka raha vao manao hoe tsy diso aho dia manamary tena dia ny filazantsara zay hoatokan'olona diso aho tsy azonao zany satria ny filazantsara ho an'olona diso taditio zany ianao zay mpanoty io misy voeloko fato tao nahazo famonjely vao niaraka tamin'i jesosy tamin'ny fijaliana le lehilahy anankiray dahalo diso izy fa nahazo ny filazantsara nahazo an'i jesosy satria miaiky izy fa diso le vehivavy tratra ny jagajaga iny voeloko fato toramba diso izy fa inona tena za tsy manameloka anao satria miaiky fa diso tsy mifinaritra mila mpanao fanafody fa marary tsy ho avy ny antso ny marina fa mpanota ibebaka fa lasa finaritra daholo ny olona rehetra amin'izao finaritra tsara ny fitahiana finaritra tsara ny fiadanana finaritra tsara dia tsy mila mpanao fanafody izy jesosy dia izay ny filazantsara zay ny tiako zaraina dia voninahitra amin'ny jesosy ihany dia manasa antsika jesosy foana vahaolana ianao hoe tometsaiko zay olona nanao zany daholo ny olona tsy miala io ary tsy misindry io ary jesosy kristy tompo no avy eny amin'n'olona fa zao meny antsika fotsiny ery andresena fa tsisy mihitsy hoe zavatra hoe tonga dia ilamina be misy foana ny jereva ny niadina an'Jean Paul jereva ny adina an'Jean Paul nefa nanaraka an'i jesosy tao nanaraka an'i jesosy izy
intelo maka vaky samby voakapoka indimy alatsaka efapolo avy tao anatin'ny anoanana fapotrarana amin'ny sary etaeta tsy fahitapito be da be zany nefa ao mitombo zany olona zany fa raha misy olona kapa am'izao le olona finaritra de izy tsy ao mitombo fa voaozana da zany de miaraka mitombo zay zavatra mety tenen'olona am'izao miaraka mitombo zany zavatra milamina be fa tsy ohatry zany mihitsy manao am'izay le contraste be opposé de voninahitra aloha an Jesosy rena de Jesosy ihany ny vahaolana de manasa atsika ajanolo mihitsy aloha resaka besoin resaka intéressé tsisy asa problème be am'izao ny tsy haiko fahasalamana tsy zay aloha regleo aloha ianao de ny fahotana de raisy Jesosy de mety raha mambolana telo mety amatona koa ny fiarahamonina tompo zay vao tena hoe miorina tsara fa ohatran'ny zaza tsy tonga dia hitsangana eo fa mandeha tsikelikely foana miaraka amin'ny tompo voninahitra na Jesosy rena amen